Izay avy tanteraka kosa nisokatra tamin'ny fomba ofisialy io maraina io ilay atrikasa fiofanana amin'ny fananana maso any ivelany eo amin'ny lafiny varotra iraisam-pirenena. Ity atrikasa ity moa dia niarahan'ny ministera raham-bahiny sy ny programan'ny firenena mikambana ho an'ny fampandrosoana ary ihany koa ny fitoeran'ny varotra iraisam-pirenena. Nanangona ny vaovao Marc Antoine sy Mamra Samoly. Ny diplomasia malagasy dia ampiasaina manomboka izao amin'ny fampandrosoana radio-karena. Izay no tian'ny gouvernement tapetraka ankehitriny ahafahana manatratra ireo tanjona takian'izay asa fampandrosoana izay. Izay indrindra no antom-pisian'ny atrikasa fampiofanana momba ny fametrahana amin'ny mahasoavon'ny varotra ny ivelany na ny représentation commerciale extérieure tafiditra indrindra ao anatin'ny diplomasia radio-karena izay nisokafana tamin'ny fomba ofisialy androany maraina teny ministeran'ny raham-bahiny teny Anosy. Nandritra ny lahaten'ny fanobeasana dia nanamafy ny fahavonona amin'ny fitondrana malagasy anome lanja ny sehatra tsy miankina amin'ny Prime Ministre Coly Roger. Maro ireo hetsika izay efa notanterahan'ny gouvernement hoy ny nambarany raha tsy ilaza afa-tsy ny fametrahana ny fitoerana manokana ho an'ny fanondranana eto Madagasikara. Noho izany dia ny fampandrosoana radio-karena sy sosialin'ny Madagasikara no anisan'ny laharam-pahamehana ho an'ny politika ny raham-bahiny malagasy. Nametraka ny diplomasia radio-karena andraisan'ny rehetra anjara ny fitondrana ankehitriny ary tafiditra amin'izany indrindra ny sehatry ny varotra sy ny fandraharana. Ho an'ny solotena ny fitoeran'ny varotra iraisam-pirenena kosa dia nanamafy ny fahavononany hiara-iasa amin'ny Madagasikara ity fitoerany ity ary nanambara fa tanjona amin'ny atrikasa ity ny hanatsarana ny andraikitr'ireo diplomaty malagasy.